manoloana izay fiakaran'ny vidim-bary izay dia nanambara ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Rivo Rakotovao androany fa afaka roa volana vao fantatra ny fiantraikan'ny fandalovan'ny rivo-doza eo amin'ny resaka famokaram-bary eto Madagasikara. Mijery antsika zao raha resaka vary ny resahana raha ohatra ilay toerana tena hoe vony atsanga zany hoe vony fasika vony fotaka dia maty ny vary amin'ireny fa misy toerana zany raha ohatra rano ny tena tonga ao ka raha misitonaingana io dia vao mainka velona kokoa zany ilay vary tena efa vakivaky ny tanimbary nefa mivoaketsy raha ohatra misotona anatiny ataontsika hoe 3 andro 4 andro ilay rano eo amin'ilay tanimbary ka vary efa voaketsy efa veloketsy hozy ny fitenenana dia mety betsaka ny chance ahafahany hoe tena velona mitombo tsara ilay vary fa la vony atsanga sy ny ahatra zany areny dia maty mihitsy amin'izao fotoana izao tsika dia efa mijery amin'izay mba manakaikikaiky ilay fahavoazana hoe firy ny tena vo ahafahantsika maminavina satria any amin'ny afaka 2 volana any zany tena miakatra amin'ny vary na 2 volana sy tapany dia fatapata amin'izay ahafahantsika maminavina hoe firy ny tena mety tsoampy amin'ny resaka famokarana vary misy ihany koa nefa biby fiompy maty misy nireo voly hafa reny ireny le fahalefa zanainy an'ilay amin'izao sy amin'izao fotoana izao.